Mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy ary napetraky ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ireo lalàna ny fanajana ny zo ny vehivavy. Ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, Transparency International Initiative Madagascar dia manolotra ho anao ady hevitra mikasika amin'ny vehivavy sy ny fananantany. Miaraba tompoko klasy tompoko vavy, miaraba ny vehivavy rehetra ihany koa amin'ity andro izay natokana ho an'ny vehivavy ity na ny eto Madagasikara manerana ny nosy na ihany koa ny any ivelany fandarana manokana mikasika izay indrindra no entina aminao androany izay iompana bebe kokoa amin'ny aloha hevitra hoe ny vehivavy sy ny fitantanana ny fananantany na amin'ny teny frantsay la femme et la gouvernance foncière. Andray vahiny tsika iara iady-hevitra ao amin'ity androany tompoko varia amin'ny sisiny ankavia indrindra Ramatoa Andriamarozo tompona andraikitra voalohany CRADOI eto Madagasikara na ny Centre de recherche et d'appui pour les alternatives de développement de l'océan Indien. Miaraba tompoko. Miaraba amin'ny Facebook dia miaraba ny mpanaraka ny Kolo TV eto Madagasikara sy any ivelany. Manaranaraka azy ao Ramatoa Samuel Narso tompona andraikitra ny serasera ao anivon'ny Observatoire du Foncier. Miaraba anao. Miaraba ny Facebook dia miaraba antsika rehetrarehetra manaraka an'izao fandaharana izao. Avy atsy amin'ny sisiny ankavanana indrindra kosa Ramatoa Papisy Alfina tompona andraikitra voalohany ny Gender Links eto Madagasikara. Miaraba anao tonga sao eto amin'ny Kolo TV. Dia faly miaraba ny mpiasa rehetra tao anatin'ny Kolo TV, dia faly miaraba ihany koa andreo vehivavy rehetra eto Madagasikara sy ny vehivavy maneran-tany amin'izao fahatongavan'ny valomarsa izao. Latokana ho an'ny androany kosa Andriamatoa Tsivoza bienvenue tompona andraikitra ny fandaharana sy ao anivon'ny Transparency International. Miaraba anao. Miaraba anao Fezoro ary miaraba koa ny mpanaraka ny fandaharana Kolo TV. Eny ary tompoko rehefa vita izay fifankafatarana fo izay iroso ao anatin'ny fanadihadiana izay notontosaina isika ary izay no hitondrana hevitra arahoary. Mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ireo lalàna dia nametraka ny fanajana ny zo ny vehivavy. Ny hita nefa dia mbola voan'ny tsindry azo lena ary voilikilika hatrany ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina. Misy fiteny malagasy aza moa izay mametraka ny vehivavy ho toy ny fanaka malemy. Hita soritra izany ao amin'ny sehatry ny fananantany. Ny lehilahy no mahazo tombony raha mitaha amin'ny vehivavy noho izy ireo andao ny fianakaviany ka hanaraka ny vadiny. Araka ny lalàna momba ny lova avy amin'ny vady dia larina fahavalo ny vehivavy amin'ny fandovana. Zaho tsy nandova tany tamin'ny neniko no tamin'ny babako ary tsy nandova koa aho tamin'ny valiko. Zahay antsy manjefana tsy mandova tany ty ampela. Tsy manana tany aho zao. Rehefa mba miady ny zony amin'ny fananantany ny vehivavy dia matetika hiara-ny fahasahirana ara-bola. Ny vehivavy manano tena sy irery no tena sahirana ary mijaly ara-bola raha oharina amin'ny lehilahy izay manana mihoatra kokoa. Noho izany ny lehilahy dia afaka mampiasa hatrany ny volany azahoany ny tany. Ny zava-misy tamiko zany manana ny taratasy ara-dalàna rehetrarehetra nefa dia niady dia resy ihany. Ny tena zany tsy manam-bola dia ny lehilahy afaka hoe manome vola izy na manao sesi-bola izy dia afaka tsy maintsy maharesy foana izy satria ny anao taratasy ny anazy vola. Tsika vehivavy zany dia voan'ny tsindry azo lena foana satria amin'ny resa-bola. Izay mihitsy ny tena zavatra nitranga tamiko.
Tsy izany ihany fa matetika ny vehivavy ankoatra ny asany dia mbola misahana ny raharaha sy mikarakara ny zavatra rehetra ao an-tokantranony. Ny fikarakarana tota-taratasy anefa dia ela dia ela ary ilana fivezivezena amin'ny ora izay tokony hiasan'ny vehivavy na ora tokony hikarakarany ny tokantranony. Raha oharina amin'ny lehilahy dia tsy manana tombony mihitsy noho izany ny vehivavy amin'izay lafin'izay. Zay aloha le fivezivezena fikarakarana aloha satria izay mpianakaviana marina mihitsy ny tena ko asahirana na ny fikarakarana ny eto an-tokantrano na fikarakarana ny fivelomana kely. Matetika dia tsy mahafantatra ireo taratasy rehetra ilaina momba ny fananantany ny vehivavy. Ny ankamaroan'ny mpiasa eo anivon'ny birao-mpanjakana mantsy dia lehilahy avokoa ka matetika manao tsinotsinona ireo vehivavy izay mangataka ireo zavatra tsara ho fantatra rehetra ety anivon'ireny birao ireny. Manao tsindry azo renan'ny vehivavy ny lehilahy, any ka tsy sahy loatra miady ho an'ny zo ny vehivavy eo anatrehan'ny mpiasam-panjakana lehilahy. Ireto farany dia mety ho sahianery ireo vehivavy hanao sisibola na fanararotana ara-nofo mihitsy aza raha sendra tsy manam-bola ny vehivavy. Izaho mba nanatany kelikely izay. Io mba nataoko ny aliako ty haiko. Ibako amin'izay raha iny nikarakara ho mba nanao ny honangalako taratasy tany io. Nandeha amin'ny fanjakana any. Ny vola reo aho hoe mila jala raha toy. Nefa nanosonoso jala avao hoe mila sososoko jala raha toy zay vao vita taratasy. Ka zaho moa tsy manan-jala ka. Vatako zaho ampela raiky ty avao mamelo tena toy ka ety hananako jala haloako amin'ny taratasy zaho moa. Any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara, tsy sahy manohatra ny fanapahan-kevitra ireo lehilahy ny vehivavy. Ny antony dia satria lazaina hatrany fa akovavy maneno ny vehivavy raha mba miteny na maneho ny heviny. Na dia eo ary izany toe-javatra rehetra izany, dia misy ireo vehivavy no manana fahasahiana hiady ho an'ny zony. Za na dia vehivavy ara anaovan'ny olona tsindry azo lena dia sa zany niditra an'le birao satria hitantsika moa fa mifanaovana an'izany taratasy zany eraky ny birao dia tsy mora zany. Ny tena vehivavy ny olona mandray anao amin'ny birao lehilahy. Fa tsy kivy zany fa nitanterahako hatramin'ny farany. Dia voaka ara-dalàna moa zany le izy dia azoko ny karatany. Isika vehivavy sahiny tahaka ny zotsika amin'ny fananantany. Transparency International eto Madagasikara dia mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatra ny fananantany mba hahafahan'ny olom-pirenena tsirairay mahazo ny zony indrindra ireo vehivavy. Amin'ny ankapobeny raha ny fanadihadiana izay narahantsika teo dia hita fa manana fahasahiranana ara-bola kokoa ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy. Misy fiantraikany eo amin'ny fananantany anefa izay ho an'ny anivon'ny gender link sa inona no mety ho antony izay? Fantatsika rehetra fa raha toa ka hoe tsika zany
iresaka n'izany hoe fananantany zany a dia tsy maintsy misy vola mivoaka zany a zay vao afaka mahazo karatantsika na mahazo titra. Ao anatin'izay nefany a hitantsika teo fa ny vehivavy a dia sahirana dia sahirana ara-bola. Maninona moa izy ny sahirana? Satria fantantsika tsara fa raha toka sahirana ny ray aman-dreny any anatin'ny tokantrano any a dia ny zazalahy no alefa mianatra toy izay ny zazavavy. Dikan'izany zany a ny vehivavy a dia tsy manana traika efa hoentiny handeha hiasa na hoe hoentiny handeha andrarà ka izay ny mahatonga ny vehivavy hoe marefo dia marefo ara-bola. Tiako marihana fotsiny hoe ohatra zao hoe reny asa hoe antselika ny ambanivohitra reny zao ohatra hoe ny vehivavy karamaina 2 arivo a nefa ny lehilahy karamaina 3 arivo. Hita zany fa tena hoe misy tsy fitovizana mihitsy a eo amin'izay hoe fidiram-bola ny lehilahy sy ny vehivavy izay. Ho aneo anivon'ny observatoire du foncier ihany koa inona ihany koa no olana na hoe antony hafa tsisy trano vehivavy an'izay resaka tany izay? Ia, misaotra ny fanontaniana. Ankoatran'ny resaka ara-bola dia misy lafiny hafa tokoa mahatonga an'izay le hoe tsy ahafahan'ny vehivavy misitraka ny tany izay. Raha apetraka ao anatin'ny lalànan'ny fananantany zany a na ny lalàna na ataontsika hoe lalàna eo amin'ny fandovana dia tsy misy tena hoe fanavahana manokana ho an'ny vehivavy kanefany a hoe tsy afaka mandova tena hoe tsy afaka mandova ny vehivavy kanefany a ny fampiasana sy ny mbola ataontsika hoe mahazava-dehibe fanomezan-danja ny resaka lalàna ara-piarahamonina ny enti-paharazana dia mahatonga ny vehivavy zany lasa tsy afaka mandova na lasa tsy afaka ho tompon'ilay tany. Anisan'izany ohatra ny any amin'ny faritry Betsileo iny rehefa ianareo angamba le atao hoe mamelona ny anaran-dray dia tsy mandova ny ankizivavy fa ny lehilahy ihany dia ny dikan'izay zany dia lasa tsy tompo tany le vehivavy dia lasa tsy afaka misitraka an'ilay tany ampiasaina. Ho anareo anivon'ny Transparency International mety misy kolokolo ve eo ambadika izany sa inona azo andikana an'izay? Tsy tena hoe vokatry ny kolikoly tanteraka no mety hoe ahatonga an'ilay fahantrany vehivavy sy ny fahasahiranana amin'ny ankapobeny. Eny mety miditra ihany zay fa maro ny antony mety mahatonga ny fahantrana kanefa misy ifandraisany ihany ny kolikoly sy ny fahantrana satria ny vehivavy le izy tsy tompo tany zany tsy manana moyen de production izy ahafahana manana fivelarana ara-toekarena fa ny tsara ho fantatra moa ny olona manam-bola nge no manao kolikoly dia noho izay fahantrana izay no tsy ahafahany manana accès amin'ny tany. Ny karazo inona kosa ny andraikitry ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'izay hoe olana mianjady amin'ny vehivavy izay amin'ny resaka fisitrahana tany? Voalohany indrindra aloha ny adidin'ny firaisamonim-pirenena aloha dia hoe mampahafantatra ny zava-misy na amin'ny vehivavy zany mahakasika ny zoany amin'ny fananantany sy ny lalàna amin'ny fen'ny fananantany na koa eo anivon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny andraikiny le resahany namanao amin'ny genderlika zao le hoe tsy fitoviany vola miditra amin'ny lehilahy sy ny vehivavy tsy resaka hoe fahaizana sy traikefa io fa efa fantatra zao fa latsaka 30% 3% isan-jato eo ny karaman'ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy amin'ny sehatra rehetra na mitovy ara ny fahaizana sy ny asa atao. Zany zavatra mila mpahafantarina daholy mba andraisan'ny tompon'andraikitra zay andraikitra tokony atao momba an'izany. Teny Genderlinks? Ia, angamba ny misy tiako marihana kely momba an'ilay resaka lalàna momba an'ilay hoe fandovana. Hita ihany zany fa ao anatin'ny lalànantsika dia misy karazana fitongilanana ihany indrindrindra fa ao anatin'ilay lalàna momba ny fandovana. Marihana moa fa ny lalànantsika ankehitriny dia natao tamin'ny 1968 zay hoe efa ela dia ela tokoa izy io. Ao anatin'io lalàna io 068 012 io dia misy andininy anankiray izay milaza hoe amin'ny resaka fandovana ny zanakavavy dia afaka mamaritra ny lovany ho an'ny anadahany. Ohatrany hoe azo etretina ihany zany hoe maninona moa no marihana ao anatin'ny lalàna fa ny zanakavavy dia afaka mivarotra ny lovany kanefa tsy nitenenina hoe ny zanakalahy koa dia afaka mivarotra ny lovany fa efa azo etretina zany hoe ohatrany efa hoe tsy diana sahady zany hoe
ny zanaka vavy dia tokony anaty farangisosana hivarotra ny lovany amin'ny anadahany. Zahay zany dia miezaka mihitsiny manentana hoe efa fotoana ny angambo zao hijerevana ny fanatsarana n'io lalàna io, satria efa tamin'ny 1970 zany lalàna zany ankehitriny tsika efa 724 dia fotoana ny angamba zao hijerevana manokana zany lalàna zany. Inona mety mahatonga an'izay tombon-dahany manokana ho an'ny lehilahy zay? Raha ny fahitako azy manokana aloha ilay tombon-dahany izay ilay niresantsika teo hoe ilay fiarahamonina, hoe raha mametraka tsika ny fiarahamonina malagasy amin'ny ankapobeny dia mametraka hoe ny lehilahy no ataontsika ambony kokoa no ny mamety toerana bebe kokoa, manome ndanja kokoa ny lehilahy zany mihoatra ny vehivavy. Dia izay no lasa mety hoe hita taratra any amin'ilay lalàna ilay izy zany rehefa mamaritra na izany na tsy izany arany ary izay zany ny olana kely hoe ny lalàna rehefa tsy mitongilana ataontsika neutre dia vao maika apetraka anaty fiarahamonina izay efa misy fitongilanana dia lasa vao maika zany manamafy an'ilay fitongilanana ilay izy, satria ilay fiarahamonina zany efa mametraka hoe misy fitongilanana dia lasa sahirana be na misy lalàna mitovy eo zany ilay égalité sy ilay équité. Ny zavatra azo tsoahinao anatin'izay moa misy le hoe discrimination légale, sous-entendre an'izay le izy. Nefa koa zany raha mihoatra amin'ny firenena hafa tsika ny vehivavy tsy hoe tsy manana incapacité successorale amin'le fandovana tany, fa ny ainga tamin'le kolotsaina malagasy koa nahatonga an'le hoe ny vehivavy no tokony hivarotry ny tany amin'ny lehilahy, satria ny lova tsy mifindra dia miala amin'ny rainy makany amin'ny lehilahy nahatonga an'izay, satria ny vehivavy considérena foana hoe mpanara-bady dia rehefa mandeha manambady le vehivavy dikan'izay ny tany mijanona ho an'ny lehilahy izay mipetraka eo an-toerana. Zay zany no mety nahatonga an'izay lamina sy lalàna zay. Man'ny Kadoy mazava ho azy fa aminay aloha dia tsy azo ekena daholo zany rehetrarehetra zany, satria moa zay miaro ny zon'olombelona ary indrindrindrindra ny zon'ny vehivavy ny asanay aminay zany dia hoe tsara ho jerena akaiky zay fomba ahafahana azahoana antoka fa tena ahafahan'ny vehivavy misitraka ny zonony ny lalàna misy amin'izao fotoana izao, indrindrindrindra moa fa eo ampovoan'ny fanovana ny lalàna momba amin'ny fananantany tsika amin'izao fotoana izao dia zavatra mampalahelo nefa dia mikasika ny vehivavy sy ny hoe miralenta amin'ny ankapobeny dia tsy dia tafiditra loatra amin'ny resaka atao amin'izao fotoana izao mahakasika ny fanovana ny lalàna momba amin'ny fananantany na le hoe réforme foncière mifilaza azy. Eo amin'izay inona ny valiny ny eo anivon'ny observatoire du foncier mikasika an'izay hoe fanamorana zay? Maromaro ny fanamorana mety azo atao, mety misy araka ilay niteneny tao amin'ny Genderlix hoe mety hoe misy fikitiana ny any anivon'ny lalàna, fa zany moa zany antsika hoe zany tsy maintsy fiaramientana misy avy any amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny mpahay lalàna, ny ataontsika hoe ny mpanampy ara-bola sy ny ara-teknika zany mety afaka miara-manao an'izay, fa ankoatr'izay koa eny anivon'ny fiarahamonina koa mazava ho azy zany mety hoe mila misy fiovana, ary izay fiovana zay nefa ny mety miankina koa amin'ny resaka fampianarana, satria rehefa mibetsaka ny tahan'ny vehivavy sy ny lehilahy mianatra dia mety mandeha tsikelikely ihany izay fiovana zay. Tsy ohatran'ny hoe anjorom-bala kokoa hoe zany ny vehivavy raha ao anatin'izay situation misy zay? Ia, ny tiako hoe angamba hoe amafisina fotsiny hoe anjorom-bala mihitsy satria ny zavatra mitranga ao anatin'izay hoe kolotsainantsika izay sy ny fiarahamonina dia hoe ny zanakalazany no omena an'ilay tany, satria izy ny hijanona eo amin'ilay hoe tanin-drazana, zava-dehibe amintsika mantsy izay zavatra izay. Fa ny olana mitranga nefany ilay zazavavy mandeha manaraka amin'ny vadiny, ka raha tia ka sanatria izy ka misaraka amin'ilay vadiny ka miverina eo amin'ilay tanin-drazana dia lasa tsy manana tany intsony izy, satria ny zavatra mitranga dia ilay anadahany izay nametrahana ny tany
efa nanajary aniny tany iny ary efa manana ihany koa fianakaviany izy dia sarotra be zany rehefa aveo ny momba nio anabaviny io ary zay koa no miteraka indray avy eo disadisany amin'ny faramonina lasa miteraka atandray zany le izy rehefa aveo ka tena tokony apetraka mihitsy zany hoe ohatra ny ahoana ny atao mba hahafahan'ny vehivavy manoratra ny tany amin'ny anarany ihany koa. Kasika an'izay indrindra raha na raha antsika tao anatin'ny fanadihadiana teo nisy vehivavy anankiray nijoro vavolombelona tao anatin'ny fanadihadiana ihany hoe niady dia nahazo an'ilay karatany ihany na eo aza ny andraikitra maro be sahany zany hoe renim-pianakaviana zany ahoana ny fomba fijerinareo tsirairay avy an'izay azo vaina ihany koa ve izay trangan zavatra zay ny avy ato amin'ny foncier ngamba misantatra azy. Ia, nisy tokoa teo olona ramatoa niady mafy dia nahazo ny karataniny hoe ahoana no hafahana manova an'izay tranga izay. Tsy maintsy miady be tahaka izany ve vao ahazo an'ilay karatany ny vehivavy mba hoe anamora le resaka olana fisitrahana fandray amin'ilay olana fisitrahana tany teo ihany. Ny anankiray alohany ny hoe tsy maintsy miady afaka hialana tokoa le hoe fiadiana be zany zany zavatra azo atao ohatra fotsiny amin'izao fotoana izao aloha zany anisany hoe raha nisy eto am-pelantananay zany dia misy ny ataontsika hoe le birao ifotony fananantany 250 no misy zao fa 7 isanjaton'ireo fotsiny anefa no mandeha ara-dalàna fa misy 920 tsy mandeha ara-dalàna. Ny zavatra tiana ho tenenina amin'izay dia hoe ny fahafahana mampandeha an'ireny birao ifotony ireny zany zao dia mety efa manova alohany le isa zany hoe rehefa mibetsaka ny birao ifotony fananantany dia efa manakaiky an'ilay vehivavy ilay toerana ahafahany manao an'ilay karatany dia efa anisany mety manamora. Eo amin'ilay hoe fiadiana mety any amin'ilay procédure angamba no mety hoe misy olana dia eo amin'ilay anjara andraikitry le vehivavy keo anaty tokantrano hoe mavesatra be zany le anjara andraikiny dia mety tsy manam-potoana izy satria sady manao zavatra fa sady miasa izy no mikarakara tokantrano. Amin'izay lafiny izay indray eo zany dia fiara-mientana eo amin'ilay lahy ny vehivavy satria tsy tokony hoe ny vehivavy rery no mizaka ny raha rehetrarehetra ao tokantrano fa raha mandray anjara koa ny lehilahy dia mety maivamaivana kokoa zany ny fitenenana ny Transparency International amin'izay hoe azo vaina ve ny hoe vehivavy be andraikitra eo amin'ny tokantrano zay le fanontaniana dia lasa dinidino na ny fikarakarana ny tokony atao amin'ilay fananantany hatreto aloha zava-misy dia hoe be andraikitra ny vehivavy saika ankinina amin'ny daholo na dia vehivavy miasa amin'ny birao ary izy dia ny asa ao an-trano saika miverina amin'ilay vehivavy daholo ny kabetsahany indrindra moa any amin'ny faritra sasany dia tena mizaka mavesatra ny vehivavy ohatra hoe any amin'ny toerana any atsimo ny vehivavy voatery mitady matsaka rano any amin'ny 5 kilometra ohatra dia efa tsy maintsy vehivavy foana no manao an'izay asa zay nefa mbola mikarakara tokantrano mahandro itsika mpisehatra itsika fiarahamonim-pirenena zay miasa any amin'ny communauté zany no mitondra an'izay fanovana izay satria resahana matetika foana le hoe les relations de pouvoir entre femme et homme sy ny hoe genre transformatif dia hoe miainga avy any amin'le lehilahy no mahatsapa sy anaovana sensibilisation hoe inona ny asa tokony efa hifampizarana eo amin'ny mpivady ohatra anankiray ohatra hoe ny lehilahy indray no mba mitondra ny zaza milanja any amin'ny hopitaly ohatra dia izay fanovana izay akory tsy mora raha ny kolotsaina misy eto amintsika fa azo atao tsara sy azo vaina. Ia, marina tokoa fa betsaka dia betsaka ny andraikitra ny vehivavy satria tsy maintsy mikarakara tokantrano izy mijery koa an'ireo zanany fa ny anahy zany ny tiako aroso fotsiny hoe sosikevitra sy fanentanana amin'ny vehivavy rehetra raha vavy zany hoe isika koa zany tokony mandray an'io resaka fananantany io hoe anisan'ny votoaton-drahantsika satria izy io dia fitaovana anankiray ahafahantsika koa mamokatra zany satria hitantsika teo fa na ny resaka lova na ny resaka hoe
fananany mpivady satria koa ny zavatra mitranga mantsy a ohatra hoe mpivady le olona dia misoratra amin'ny lehilahy foana le tany marina fa hoe communauté de bien le régime fanaizanana tsy zany arany a zava-dehibe koa zany raha hoe samy misoratra amin'ny anaran'ny lehilahy sy vehivavy a reny tany reny ka tsika zany a tokony mba hoe andray an'ireny fananantsika reny a ho votoatondraharaha ny fanaovantsika taratasy ny anazy zany tonga dia fanentanana satria tsika mihitsy ny tokony andray an-tanana ihany koa ny fiainantsika zay zany no tena miomboka-hevitra amin'ny namana avy ao Derlix mihitsy amin'izay satria amin'ny asa ataona eny fotony zany a miaraka amin'ny vokon'olona dia mila fandresen-dahatra be foana le vehivavy a lazaina aminy hoe nareo koa ny tokony ary afaka miteny mahakasika ny fitantanana ny fananantany eto amin'ny toerana misy anareo fa betsaka koa zany ny vehivavy a no zay koa moa nitezana azy hoe tsy aferanareo zany fa any lehilahy dia betsaka indraindray ary zay zany le mampivory olona dia na eo ary le vehivavy dia tsy miteny mihitsy na omena sehatra ary izy dia tsy miteny dia tena miomboka-hevitra amin'izay ary tokony ho fantatry ny vehivavy koa zany fa ny fanovana ny lalàna amin'izao fotoana izao a dia afahany mba misoratra koa miaraka amin'ny vadiny amin'ny tany amin'ireny le no filazan'ireny reny karatany reny reny moa zany mba moramora azy kokoa no titre foncier ia manamafy angamba ny mifameno amin'ilay zavatra voalaza teo satria nyresakitsika teo hoe fanambadiana communauté de bien fa ny atsasa-manila ny fanambadianako eto Madagasikara dia tsy vita ataontsika hoe le vita mariage civil fa misy zany le ara-pombandrazana dia fa hoe zay ny ataontsika hoe mivady dia vomaika manamafy an'le filana le hoe tokony hosoratana amin'ny anaran'ny vehivavy sy ny lehilahy ilay karatany satria raha vao tsy vita zany le fanambadiana ofisialy civil dia lasa tsy mipetraka ilay resaka communauté de bien ka mety hoe te hanao an'izany eny ny vehivavy fa mety tsy mahafantatra ahoana raha ny fomba ahafahana hoe manamora na ny ireo dingana mety hoe mialatsiny hoe lava reny ny vehivavy tsy manam-potoana osytsika te fa hoe sahirana amin'ny tokantrano sy ny ohatra izany ahoana ny fanamorana tokony atao ho anareo nivon'ny fananantany ny fanamorana tokony atao aloha zany ataoko hoe angamba ny mahakasika ny dingana rehetrarehetra mety hoe tsy manokana ho vehivavy le izy fa io zany tena hoe ezaka amin'ny ankapobeny efa fantatritsika moa amin'izao fotoana zao fa mandeha zany le politika ny réforme foncière dia tokony ho tafiditra ny anatiny ihany koa zany ny fanamevanana ny dingana rehetrarehetra zay tokony atao azahoana ny taratasy tany rehetrarehetra ary zay le nahatonga ny resaka n'le hoe arakaraka mabetsaka ny birao ifotony fananantany no manakaiky an'le service zany ho an'ny tsirairay avy indrindra koa ho an'ny vehivavy dia ao anatin'izay koa hoe le mety hoe misy karazana zavatra afaka apetraka ihany ohatra na ny fotoana fivoan'ny birao na ny fametrahana ny hoe inavy le dingana atao mazava tsara mba tsy eo zany le transparence mba fantatry le olona mialoha zany hoe inavy ny zavatra miandry anazy raha anao an'le izy dia ahoana no afahany mandamina ny fotoana sika mpisehatra ihany koa sao dia manana sosikevitra amin'izay fanamoran'izay mety hoe niara-bola na niara-kevitra ny azo ny hitako hoe zavatra azo atao indrindrindrindra moa zany raha te hanamarika an'ity valomarsy ity ny fitondram-panjakana ary zareo amin'ny fananantany dia tokony ianao ohatrany tao zao nisy hoe fanomezana ohatrany hoe fanomezana titre faux be natao tany amin'ny faritra samihafa nisy tany kaikiny Manjakandriana Itasy dia maninona moa mba manao hetsika ohatran'ireny koa fa ho an'le vehivavy le any amin'le toerana le hoe tsisy birao ifotony fananantany be dia be tsy mahay mamaky teny sy manoratra tsy mahafantatra akory ny momba ny zony dia zay zany eritreretiko hoe zavatra sosikevitra anankiray pratika be mba azo aroso ho an'ny hafa
Ny anahy zany anakiroa ny sosikevitra tiako hoe zany hoe aroso ny voalohany alohany araky ny tenenina teo hoe efa misy le birao ifotin'ny fananantany any amin'ireny toeran'ireny zany tokony mandray an-tanana ny tompona andraikitra tokony zaroa mihitsy no manentana ny vehivavy ao anatin'le commune mba hanoratra ny karatany amin'ny anarany zany hoe tokony anentana izy ary anamora ny fahazahoana n'izany karatany zay ny voalohany toka zany izay dia hoe asa any amin'ny fotony ny faharoa fanampiana ny teny namana teo tokony ho hisy mihitsy ny politika mpanjakana hijerevana manokana ny vehivavy sahirana sy marefo tokony tena hoe politika mpanjakana zany le izy tsika moa ankehitriny miditra ao anatin'le hoe fanatsarana ny lalàna dia tokony misy hoe fitongilanana manokana na hoe discrimination positive moa zany fiteny an'le izy hoe mitongilana manokana amin'ny vehivavy zany satria hita izy fa ambany be ambany sy marefo dia ezahana ho ampiakarina zany izy mba hitovy amin'ireo lehilahy ihany koa. Hoan'ny Transparency International miombon-kevitra amin'ny voalazan'ny namana teo zany amin'le hoe volonté politique tsika moa efa tafiditra ao anatin'ny fotoana amin'le miresaka réforme foncière ary tokony hiroso bebe kokoa ny fanjakana amin'izay satria ny toe-karenantsika mifototra amin'ny tany raha fantatra fa hoe économie agricole zany no misy eto Madagasikara dia tokony hisy fiheverana bebe kokoa an'izay zavatra zay tsy ho lettre des politiques foncières fotsiny amin'izao ara-baky teny le izy tsy hoe lettre morte fa tena hisy fampiarana tokoa zany fitsinjovana an'izay tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny olona rehetra zay mampiasa tany koa zany ary mipetraka moa le tsy fahafantarana ny lalàna misy zay niresan'ny namany teo dia tokony hisy zany vulgarisation na fanaparitahana ny lalàna momba ny fananantany dia tokony hisy fizarana torolalana amin'ny resaka fitompona tany dia izy koa tokony misy fahasahiana koa avy any amin'ny vehivavy manatona birao satria efa misy le birao ifotony fananantany. Ny teny ianao teo ny atao amin'ny observatoire hoe mila resaka zay transparence zay mangarahara ve ny eo anivon'ny fananantany raha eto Madagasikara? Ny raha eto Madagasikara manokana no nilazana ny observatoire foncier moa zany zay maha observatoire anazy manao fikarohana hatreto aloha mbola tsy tena nisy fikarohana hoe tena manokana mikasika ny fangarahana fotsiny ny zavatra mitranga zavatra tsapa nefa ny raha hoe ny fikarohana zay efa natao zany sy ny fiore dia tena mbola tsy ampy le fangarahana amin'ny fataontsika hoe fanatanterahana ny dingana azahoana tany zany dia zay ngamba ny anisany hoe araka le voalaza teo hoe anisany ezaka satria le lettre de politique ozytsika hoe tokony tanterahana tokony misy zavatra mivainga natao anatiny ao dia mino fa anisany hoe ezaka anankiray koa ngamba zany afaka atao eny anivon'ny service foncier rehetrarehetra. Aiza hoe zay fangarahana zay ho an'ny fiarahamonim-pirenena? Tena miombon-kevitra tanteraka aminy hoe aminay aloha dia fahitana azy dia mbola lavitra be mihitsy. Ohatra fotsiny zao na io fanovana ny lalàna io ary amin'izao fotoana izao tsy ny firaisamonim-pirenena rehetra koa no mandray anjara amin'izy io fa sasatsasany ihany. Dia ny zavatra iray mba tiako tsindriana koa zany dia hoe misy koa fanovana tokony atao eo amin'ny resaka fitantanana mihitsy zany ny fananantany. Ohatra zao amin'le rehefa hoe angataka karatany dia misy le hoe comité de reconnaissance locale zany hoe olona avy ohatrana président fokotany rehetrarehetra zany komity miaraka mijery hoe tena le olona marina ve io tany angatahany karatany io. Reny matetika tsisy vehivavy na ndray ary dia ny tiako atongavana dia hoe na ny fotony eo anivon'ny fokotany fotsiny ary dia efa tena anjorom-bala tanteraka amin'ny vehivavy ary tsy mba afaka mandray anjara amin'ny fitantanana ka na dia atao tsara tarehy ary ny lalàna rehetrarehetra
ka tsy ao anatin'le rafim-pitantanana amin'ny vehivavy tsy ampinisan'ny vehivavy ao anatiny ao dia mety ho sarotra be koa zany ny anatsara zavatra. Tsy voana ao anatin'ny fanadihadiana na raha antsika teo ihany tsika voaresaka tao anatin'izay hoe tsy ampy fahalalana ny amin'ny zo zay tokony hositrany amin'izay resaka fananantany izay ny vehivavy fa maninona ny tsy fantatry ny vehivavy zay zo zay izy ny tsy nahavitany andraikitra tao anatin'izay. Ho anay aloha tsy ampy ny vulgarisation de la loi zay zany nolozan'ny zavatra surtout eny amin'ny sehatra ambanivolo fa eo koa le ignorance le niveau d'instruction ny ankabetsahan'ny vehivavy tsy mahafantatra ny hoe inona tokoa moa no zavatra mahakasika ny fananantany ny démarche sy ny procédure. Fa maninona mety hoe tsy mahavita ny asanareo amin'izay fampahafantarana izay hoe zany ny eo amin'ny sehatra ny fananantany sa inona ny olona? Ny observatoire aloha zany tsy opérationnel fa zay hoe observatoire zay dia manao mandinika ary mamoaka étude zany hoe tsy anjaran'ny observatoire no manao fa anjaran'ny service foncier zavatra samihafa. Ny marina be ilay hoe tokony ho ampiana le fampahafantarana bebe kokoa ny lalàna. Ary na efa nisy ezaka ary natao tany aloha tany mety hoe tokony hamafisina foana le izy ary indrindra koa tokony atao amina zavatra mety ho voarain'ny olona kokoa fa tsy hoe le andiny le tokony hoe zavatra mora raisina zany fa indraindray koa mantsy mety hoe soratra be le izy dia mety tsy tena azon'ny olona loatra inona ty soratra lava be ty. Zavatra anankiray koa anisany hitako hoe manahirana koa amin'izay lafin'izay dia ny resakantsika teo hoe instruction ny namana datsy fa le izy koa amin'ny lafiny anankiray ny vehivavy ny fianarana le tsy tonga lavitra ataontsika hoe ny mianatra mamaky teny sy manoratra fa rehefa tena hoe miakatra amin'ny sehatra ambony ohatra hoe any amin'ny secondaire na any amin'ny enseignement supérieur dia efa miaina be le vehivavy dia mety tsy ampy fotsiny zany le mahay mamaky teny sy manoratra fa mety hoe mila zavatra bebe kokoa ambonin'izay mba ahafahany mahazo an'le zavatra ilaina zany hoe le ezaka zany amin'ny sehatra be deabe na fiarahamonina amin'ny fampianarana ihany koa. Samy misehatra amin'ny zon'olombelona na ny gendarmerie sa na ny gradoï mety azy ny fitenenana. Ny tiako marihana angambany ankoatran'izay hoe lalàna izay fa za moa zany dia efa hoe miombon-kevitra tanteraka hoe tokony hoe ampahafantarana le lalàna fa hitantsika tsara teo amin'le horonan-tsary teo fa misy mampasamihafa an'le lalàna sy le fomba amam-panao atsika. Zany hoe na dia mipetraka le lalàna nefa mipetraka koa le fomba amam-panao. Ny vehivavy dia efa ny volavolain'ny fiarahamonina ny taizana tao anatin'izay fomba amam-panao zay ka mieritreritra izy hoe ohatran'ny hoe zany hoe lasa normal aminy hoe tsy afaka hoe andovy izy ohatra ka io zany dia misy koa zany ny tokony hoe fiovantoen-tsaina amintsika tsirairay avy amin'ny ray aman-dreny amin'ny mpitondra fanjakana satria zahay miasa any amin'ny fotony dia indraindray ny mpitondra fanjakana mihitsiny no mbola tena resy lahatra amin'ny fomba amam-panao sy mbola mampiatra n'le fomba amam-panao na dia ao anatin'ny fianakaviany ihany azy nefa izy no tokony olona hoe anatanteraka an'le lalàna ka rehefa ny olona ampiatra an'le lalàna arany mbola tsy resy lahatra amin'le lalàna satria mbola mitazona an'le fomba amam-panao dia tsy hoisy mihitsy ny fiovana fa io zany tena tokony misy hetsika mihitsy fanentanana any mpampiatra lalàna sy ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy anatin'ny fiarahamonina. Fa maninona misy an'izay tsy fahafantarana zo zay izany tsy nahavitany ndraiky no any gradoï dia anohizako an'izay hoe ahoana ny atonga samy miavaka mieritreritra ny valiny ihany koa hoe ahoana ny atongavana amin'izay tena hoe fanovana toe-tsaina zay araka ny tenin'ny tombon-drandalena. Raha eo amin'ny fanovana ny lalàna aloha zany raha hoe izy tsy nampahafantatra ny lalàna aloha zany dia aminay mampiaro zon'olombelonanay aloha dia fanjakana ny fitondram-panjakana ny tompona andraikitra voalohany amin'izany zavatra zany ary izy ny tsy nahavita ny asany dia manome tsiny koa na zahay ao anatin'ny firaisamonim-pirenena koa ary dia hitanay hoe ary zay nanomboanay miasa amin'io sehatra io amin'izao fotoana izao hitanay hoe mbola vitsy loatra koa ny firaisamonim-pirenena
miasa eo amin'ny sehatry ny zo amin'ny fananantany io raha ny eo amin'ny hoe fanovana eo amin'le toe-tsaina sy kolotsaina dia tena marina mihitsy ny tenen'ny rahavaviko atsy fa io ny tena sakana lehibe indrindra zany ary io ny tena sarotra fongorona indrindra nefa satria zavatra efa nilovana avy any amin'ny taona amanarivo taona maromaro dia sady ilaina zany ny hetsika atao na eo anivon'ny fianakaviana tsika vehivavy ny fitaizahantsika ny zanatsika manomboka any le izy zany dia eo koa eo amin'ny sehatry ny fokon'olona betsaka koa ny zavatra tokony atao tena tsy tokony hoe ampidiridirina amin'ireny décret sy ny texte de loi regny fotsiny zany le hoe fandraisany vehivavy anjara fa tena tokony ampiarina arabaky teny hoe misy resaka momba ny fananantany eny anivon'ny commune sy ny fokotany firy ny vehivavy ao misy vehivavy ao zay zany aloha dia tsy maintsy tokony mba atao sérieux amin'izay fa tsy hoe apetrapetraka fotsiny ety sérieux dia hoe efa ok daholo ny eto Madagasikara ny amin'io dia mazava ho azy moa zany fa averiko indray hoe firaisamonim-pirenena dia afaka manampy afaka manaikitra afaka manao fandresen-dahatra fa averiko indray fa tena tompona andraikitra amin'io tompoko dia fitondram-panjakana ka dia hijery azakaiky zany zahay amin'izay lafin'izay hoe manao ny asa ve sady ny kolotsaina malagasy ve zany mila fanamboarana ahoana ny kitihana an'izay zavatra izay marina tokoa ny teny teo hoe sarotra ny ahafahana manao an'izay ho an'ny transparency eo amin'ny kolotsaina aloha eo ihany satria raha nyresaka antsika teo mahakasika hoe inona ny zavatra tokony hovaina dia indrindrandrindra miainga amin'ilay vehivavy mila mahafantatra ny zony ary tsy vitany hoe mila mahafantatra ny zony fa mila mitaky ny zony koa dia ny lehilahy na ny fiarahamonina dia mila manaika ny zony vehivavy ahoana ny ahafahana an'izay hoe mila manaiky le izy fantatra voarakitra ao anatin'ny lalàna hoe zon'olombelona tsisy hoe miavaka hoe ty zony lehilahy ty zony vehivavy fa zon'olombelona ahoana ny ahafahana amin'izay hoe mamezy lanja bebe kokoa ny vehivavy zany eo an'izay sehatra ny zo zay ny voalohany alohany ao anatin'ny lalam-panondrenana sy ao anatin'ny lalàna dia efa mitovy zo le lehilahy sy vehivavy fa le fisitrahana anazy mantsy zao no tena olantsika ankehitriny hoe ahoana ny ataon'ny vehivavy mba afaka misitraka ny zony io ny fahitako anazy zany dia miainga aloha le izy avy ety amin'ny tompona andraikitra raha hoe resaka fananantany ny resahantsika ohatra zany hoe tena hoe mainga avy any amin'ny fotony amin'ireo be ny tanàna satria ireo no tena akaiky ny vahoaka ary ny birao io foton'ny fananantany dia ao anatin'ny commune ka noho izany mitompona andraikitra rehetra any amin'ny fotony aloha tokony resy lahatra satria revo zavatra tsapanay fa ireo olona ireo tsy resy lahatra nefa izy ny tokony hoe ampiatra ny lalàna io izy ny tokony anetana ny vehivavy mba hoe akakaratany misy zao commune ray miara-miasa aminay vehivavy lehibe ny tanàna zay mampazava-dehibe an'ilay hoe tokony ho izy koa vehivavy be ny tanàna izy mihitsy manentana rehefa manome karatany izy ohatra hoe manao an'ilay hoe karatany fahobe 100 ny karatany 50 ho an'ny lehilahy 50 ho an'ny vehivavy ka ireo olona ireo zany dia manana andraikitra mihitsiny amin'izay hoe fanetanana sy fampianarana ny vehivavy amin'izay hoe fananantany izay fa ny fohibe fanjakana fohibe koa nefa ny tokony anentana nireny tompona andraikitra eny anivon'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana reny dia ny fahatelo le vehivavy sy ny lehilahy ao anatin'ny fiarahamonina koa zany tokony samy mandray andraikitra ao anatin'izay te anontany hoe nareo amin'ny observatoire du foncier moa firy ny vehivavy zay zany ao 5 ny vehivavy dia ny lehilahy eo amin'ny 9 zany hoe manatombo ny lehilahy anatin'izay lehilahy inona mety mahatonga an'izay ahoana ihany koa no sa hoe ny vehivavy eny tsy te handray andraikitra sa tsy avela handray andraikitra ia ny fahitako raha za aloha zany mijery mety hoe anankiroa
mety hoe tsy voalohany alohany le hoe tsy te handray andraikitra ray eo amina resaka fahaiza-manao zay efa niteneniko teo moa le fampianarana hoe ny fampianarana ambony vitsy kokoa ny vehivavy na vita fampianarana ambony rehefa miresaka tsika hoe te hametraka vehivavy amin'ny sehatra zay ilana fahaizana na mety hoe ilana tsy fahazotoana fa fahasahina dia mety vomafy foana zany ny vehivavy amin'izay lafiny zay ny anankiray ndraiky eo amin'ilay fatahorana rehefa tsika moa zany eto zao anaky efatra ny vehivavy tsapa ihany amin'ny maha-vehivavy any tena hoe tao anaty fitaizana dia re zany le hoe ny tahotra izay iaina ny vehivavy ary zay mety mahatonga an'le isa mety tsy mitovy satria voakely ny vehivavy ary tsika angamba mety samy nahatsapa an'izany daholo ihany rehefa le mitombo iny zany dia ohatrany bebe kokoa ny tahotra rehefa miainao anatin'izay zany hatramin'ny kely ianao dia rehefa hoe mety lasa misy miaotra kely zany rehefa handray andraikitra zay zavatra izay nefa ary mino fa ny vehivavy rehetra mety mahatsapa an'izay le izy efa fitaizana nolovaina afa amin'ny efa ela zany dia zay zany misy mavesatra mila ioarantsika vehivavy mba misy fahasahiana zany mikevitra amin'izay hoe ianareo amin'ny grado io hoe osaosa ny vehivavy eny marina fa azo atao hoe osaosa ihany ny vehivavy fa tsy hoe teraka osaosa koa le vehivavy fa raiky ny teniny teo hoe le fiarahamonina mihitsy sy ny fitaizana nomena azy mahatonga an'izay zavatra zay dia fahitako koa ankoatran'izay le hoe le efa tafiditra any le fitaizana ny vehivavy mihitsy zany mahatonga ny zavatra zay dia hitako koa hoe eo amin'ity le resaka tsiko izay filaza azy fa angamba ataoko amin'ny teny frantsay mialatsiny le fahitana le hoe pouvoir rehefa miresaka amin'ny namana firaisamonim-pirenena lehilahy zany momba ny hoe zoan'ny vehivavy amin'ny fananatany ny miralenta dia zay foana matetika ny re sy rehefa mampanao fampiofanana momba ny miralenta moa zany dia zay foana ny re hoe kotana amin'ny fiarahamonina raha vo apetraka reo ho fitovinjoan'ny lehilahy sy ny vehivavy io dia efa ahoana ka lasa hodakibakio ny vehivavy eo zay misy olona tena miteny an'izany mihitsy dia zay koa zany zay le fahitantsika an'le hoe ohatra ny ahoana ny pouvoir izy io ve rehefa omena bebe kokoa ny vehivavy dia ndika zany hoe tsy hanana ntsony ny lehilahy eo zany le problème raha mise ho anareo mitaky aloha zany mitaky an'le zoa efa eo anivon'ny lalàna efa manaiky an'izay tsy zay le izy mety hoe amin'ny sehatra hafa fotsiny no isehoany zay tsy fitoviana zay sy fampiarana fa ny statistika no jerentsika matetika no ahitana hoe mbola resy lavitra ny vehivavy fa efa voalaza ny rehetrarehetra teo moa hoe niainga tamin'le zava-nisy tany aloha ny vehivavy tsy dia lasa lavitra tamin'ny fianarana taloha fa ny lehilahy foana no nampianarina teo anivon'ny tokantrano fa ohatra koa hoe raha any am-piangonana zao mety hafa indray ny anazavan'ny pasteur azy hoe inona moa ny plan'Andriamanitra nametraka ny Adama voalohany dia nampanarahana i Eva zany tsy complémentaire akory izy fa ka zay zavatra zay zany mipetraka eo aminatin'ny fiarahamonina fa mandeha tsikelikely le fanovana sy le fiovana ny tena zava-dehibe ngamba dia ny fandraisan'ny vehivavy andraikitra dia zava-dehibe raha iresaka amin'ny fampandrosoantsika zay ngamba ny tena marina hoe tia miralenty ity dia mifandraika tanteraka amin'ny fampandrosoana tsy afaka miresaka mihitsy tsika hoe fampandrosoany Madagasikara raha toka ny vehivavy ao anatin'ny ilay firenena Madagasikara ny resantsika eto tsy mandray andraikitra ny vehivavy betsaka noho ny lehilahy ka raha toka mijanona hoeta mavesatra ho an'ny fiarahamonina ireo vehivavy ireo dia resaka fotsiny ny fampandrosoana izay rahantsika fa tsy maintsy hoe zany hoe omena sehatra amin'ny vehivavy mandray andraikitra izy ary lasa mivadika koa zany izy hoe hery anankiray mitondra
mitondra vola ao anatin'ny tokantrano e mba hahafahan'ny tokantrano a manatsara ny fari-piainany fa tsy hoe le vehivavy mijanona ao an-trano taloha zany mety nety fa ankehitriny fatatsika fahasahiranany tokantrano a tsy maintsy mandray andraikitra ny vehivavy a tsy maintsy miasa izy ary efa misy vehivavy sa hitatsika zao teo amin'le horonan-tsary teo hoe nisy vehivavy anankiray ny ady mafy a dia nahazo karatany izy ka zay le izy hoe tsika koa zany a za mamerina foana hoe tsika mila mijoro rehefa tsy omen'olona tsika le pouvoir araky ny resahana teo a dia tsika mijoro a maka n'le pouvoir zay zany le izy fa tsy hoe mijanona fotsiny tsika hoe zao no nampalehibe anay moka dia hijanona rehetra zay fa tsika mihitsy zany no mila mitsangana dia tena mampiseho. Inona raha fiovana mety hoe hitranga mety hisy eto amin'ny fiarahamonina fitantanana ny firenena raha ohatra ka hoe mitovy a mifandanja ny isan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny anivon'ny sampandraraha samihafa na ara-panjakana sy eo amin'ny sehatry ny asa angambany atombokantsika ary amin'ny farantsisiny ary mino a fa tsy tondra tsy hanaratsy zavatra koa zany zavatra zany angamba zay fitoviana zay a fa vao maika natsara na ny toe-karena na ny fiarahamonina dia tena ilaina an'izay le fampiarana ny lalàna misy a zay efa hoe tsy misy fanavakavahana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary mitovy ny zoan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ho an'ny observatoire araky le voateny teo hoe ny atsasany mihoatra ny mponina dia vehivavy zany hoe raha eritreretintsika zany hoe raha miresaka fampandrosoana atsika raha miresaka tsika hoe fiaraha-miaina eto amin'ity firenena aty a raha ny atsasany tsy afa-mihetsika fa ny atsasany ihany ny mihetsika dia izay zany ohatran'ny hoe lasa misy olona taritina mavesatra be eo raha ohatra ka tsy amena fahefana le vehivavy dia izay fotsiny angamba dia efa tonga dia ahitantsika hoe tsy hitondra afa-tsy zavatra tsara ny fanomezana sehatra ny vehivavy hamafisina foana nefa ny hoe izay fanomezana sehatra izay akory tsy midika hoe lasa fanambaniana lehilahy izay foana mantsy le tahotra fa le izy zany hoe tokony mifandanja miaradia miaraka manao zavatra ny lehilahy sy ny vehivavy fa tsy hoe akory lasa ny vehivavy indray zany no manana fahefana dia lehilahy indray zany no lasa tsy manana fahefana tsony tsy hany mihitsy mantsy le fipetraka ilay izy. Le izy angambany dia hoe fiara-mientan'ny lahy sy ny vavy a hidirantsika ao anatin'ny fampandrosoana satria tsika zao manana an'le PND ohatra ny fanontaniana mipetraka zao dia hoe voaray ve ny hevitry ny vehivavy tamin'ny andrafitra ny politika io zay le izy ny olan'ny vehivavy sy ny lehilahy any anatin'ny fiarahamonina samihafa ka raha toa ka lehilahy daholo ny ao ambony latabatra mandinika politika na paikady na hoe drafitrasa dia misy olana ianan'ny vehivavy izay tsy voatery fantatry ny lehilahy tsy voajery ao anatin'ireny politika na paikady ireny ka le izy zany fiaraha-miasa ny lahy sy ny vavy tokony hitovisa ny lahy sy ny vavy amin'ny sehatry ny fanapahan-kevitra mba hahafahana zany a mamaly bebe kokoa ny olana ato anatin'ny firenena sy hahafahana ihany koa mametraka politika na paikady a hoentina hampandrosoana amin'ny firenena zay angamba ny tena mety ho zakany toe-tsain'ny lehilahy malagasy ve zany hoe fitoviana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy zany tsy solo tena ny lehilahy malagasy angamba ho hamaly an'izay fa ny azoko valiana fotsiny hoe inona ny zavatra hitranga raha mitovy ny isan'ny lehilahy sy ny vehivavy mifandanja any eny amin'ny barao-panjakana ohatra izy moa efa nisy valiny efa narosiny ihany teo aloha fa valiny mampatahotra le izy misy discrimination izy azonareo le zavatra hitranga misy discrimination fa le izy indray zany atsaraintsika hoe discrimination positive dans le sens hoe miroso makany amin'le fanomezana andraikitra n'le vehivavy tsy midika akory hoe le discrimination hoe misy olona zany mangataka service eo amin'ny fananantany dia ny vehivavy no mahazo toerana be dia be dia ny lehilahy zany lasa njorombala indray fa ny vehivavy indray no mahazo sehatra fa ametrahana n'le équilibre izay constatentsika hoe misy ka tsy ratsy akory zay zavatra zay fa ny lalana koa moa lalana efa makany ny eo amin'ny service foncier fotsiny ny fahafantarako azy dia mahazo tombony ny vehivavy satria be dia be ny vehivavy mahazo andraikitra amin'io serim-panjakana io.
manana manodidina ny 10 minitra isika mialohan'ny anakatonana tanteraka izao fandarana manokana izao ho anareo mpisehatra tsirairay avy ny vahiny tato anatin'ity fandarana manokana ity inona ny vahaolana anatsarana ny toerana misy ny vehivavy anahorana ny fikirakirany vehivavy sy fisitrahana an'izay tany izay ampiarahana amin'izay ihany koa ny teny farany tombokontsika ao amin'ny sisiny ankavanana indrindra. Ya, ny vahaolana voalohany angambany dia ny fanamorana hatrany ny procédure moa zany ao anatin'izay hoe fanaratany izay izy io zany dia vahaolana roso ho an'ny fitondram-panjakana. Ao anatin'izay koa dia tokony misy fepetra manokana hijerevana an'ireo vehivavy izay tena sahirana satria hita teo zany fa mbola lafo amin'ireo vehivavy zany izay hoe vola aloha azahoana ny karatany sy ny titra izay. Ny faharoa ny vahaolana dia ny fandraisan'ny vehivavy andraikitra eny anazy zany izay ihany hoe ny vehivavy koa zany dia tokony mandray an'io resaka fananantany io ho voto atondra-raha na lova io na fananampivady dia tokony vonona foana zany tsika mandrakariva manoratra ny tany amin'ny anaratsika. Teny farany. Teny farany angamba dia fanentanana an'ireo rahavavy rehetra reny zandry mba hoe engane isika ka mba hovonona amin'izay andro moa andro valo marsa dia fotoana tokoa zany izao ny anentanana antsika vehivavy rehetra mba hitsangana sy andray andraikitra ka mba tena hijery manokana ny fananantsika ary anoratra an'izany amin'ny anarantsika ihany koa. Amin'ny transparency. Zavatra telo no horesanay amin'ny farany. Rehefa miresaka fananantany mantsy dia miresaka fampandrosoana ny firenena. Ao anatin'izay koa ny considération ny vehivavy izay tokony handray anjara bebe kokoa eo anivon'ny fiarahamonina noho ny fahitana ny toerany eo amin'ny fiarahamonina sy ny tokantrano. Ka sosokevitra zany dia ny politika mpanjakana dia tokony hanatsara ny lalàna misy sy ampiatra dia ny fizarana tany faobe na immatriculation io na sécurisation foncière io ho an'ny daholo be pour le grand nombre dia tokony ampiarina le lalàna ohatra ny lalàna mahakasika ny transfert à l'état ny titres coloniaux ohatra dia dabe ny statut ny tany amin'ny titres coloniaux nefa tsy afaka misitraka ny mpamboly sy ny mpampiasa ny tany ny vahoaka malagasy. Dia anisan'izay koa ny fizarana tany faobe ny lalàna mahakasika ny dotation tokony roso bebe kokoa ny fanjakana amin'io. Dia zay mantsy rehefa miresaka transparency dia tafiditra foana le ady amin'ny kolikoly. Zay koa zany manosokevitra hoe ampitomboy ny karaman'ny sehatra ara-panjakana mba hiadina amin'le kolikoly dia ampiroboroboy koa ny mangarahara ny transparence. Ohatra zany misy asa ataonay any amin'ny région faritra Boeny amin'izao ao anatin'le commune manao recensement parcellaire dia fantatra ny statut ny tany rehetrarehetra tsy mipetraka le hoe nisy tany ary namidiny ngaimera misy tany atsy misy mivarotra antsokosoko fa rehefa mazava ny statut ny tany rehetra dia tsy mipetraka zay ahiahy zay sy le kolikoly fa miroborobo zany ny mangarahara. Farany miresaka vehivavy isika manana tombony Madagasikara raha resaka vehivavy zay no resana satria tsika manana ministère mihitsy ministère ho an'ny vehivavy ministère de la population de la promotion de la femme et de protection sociale. Tsara zany mba manao communication les ministères hoe qu'est-ce qu'on a fait exactement dans ces sens. Inona ny zavatra natao an'ny vehivavy, inona ny coordination nataon'ny ministère par rapport amin'ny action izay miéparpillé etsy sy eroa. Tokony misy synergie le zavatra atao na amin'ny fiarahamonim-pirenena na amin'ny fanjakana sy zavatra maro atao eto ampahafantarina ny daholo be tokony misy communication atao dans ce sens. Misaotra tompoko. Ny sosokevitra angambany hoe ahafahana manatsara sy manova dia ny amoa zany eo amin'ilay hoe le resaka fiarahamonina
tenena teo ny lalàna tenena teo hoe inona daholo ny zavatra tokony atao amin'ny resaka falanantany manokana fa ankoatr'izay koa zany dia ny anivin'ny fiarahamonina no tsara jerena koa zany ahoana no ahafahana manatsara ny toeran'ny vehivavy ahafahan'ny vehivavy mandray andraikitra rehefa miteny hoe fiarahamonina tsika dia miainga ao anaty tokantrano zany hoe ny fitaizana ny ankizivavy kely vao manomboka sy ny ankizilahy kely vao manomboka ny anaty tokantrano dia eo zany mino afa misy ray aman-dreny ary misy zanakavavy misy zanakalahy mijery an'izao fandaharana zao dia ahafahana manova zavatra an'ray le olana rehetrarehetra ny tenena teo anisan'ny fananantany dia miainga hatrany amin'ny tokantrano tsirairay avy hoe rehefa ataontsika mitovy ny fitoerana misy an'ny ankizilahy sy ny ankizivavy dia mandeha ho azy tsy kelikely ilay fiovana zany miainga ny anaty tokantrano tsirairay avy ngamba tsy hisy tsony ny hoe ny ankizivavy ihany no manao raharaha mandeha matsaka sisa fa ny ankizilahy afaka mipetrapetraka mijery tele any zany dia efa manomboka le izy dia any le mitondra le fiovana rehefa miteny hoe fiarahamonina koa dia fantatra hoe misy zavatra mety nampandeha le fiarahamonina ataontsika hoe 100 taona lasa 200 taona lasa nety zany tamin'izany fotoana zany raha mitentsika zao hoe le fandovana teo hoe tsy mandova ny ankizivavy fa amin'izao fotoana zao amin'izao taona 2017 zao 7 mety efa tokony ho hafa amin'izay ny fipetrahan'ny lalàna ara-piarahamonina ary efa tokony miroso amin'izay le hoe fitovian-jo zay zany Ramatoa Zorandriamaro efa voalaza namana daholo moa zany zavatra avatravatra tiako apetraka fa ny angamba dia ny amin'ny hoe voalohany indrindra aloha zany tokony asiana hevitra ny momba ny fitoviana tsy fitoviana mbola misy amin'izao fotoana izao zany indrindrindrindra ny eo amin'ny resaka karama amin'ny lehilahy sy ny vehivavy dia tokony mba tokony ho asiana hevitra amin'izay mba ho ajanona izay tsy fitoviana izay manaraka izany ny zavatra rehetra fantatra fa manohitohina indrindrindrindra ny zoan'ny vehivavy dia tokony koa mba ho jerena akaiky ary mba ho ajanona ohatra anankiray horaisiko zao momba ny fangahoana tany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao be dia be ny tany atao lazaina moa le izy hoe baillon phytérotique fa tsy amidy fa ny vokatra izay amin'le olona esorina amin'le tany aloha dia mitovy ihany na baillon phytérotique na amidy satria le olona zany tsy afaka misitraka tsony ny zoany amin'le tany nisany hatramin'izay zany dia tena mahavomafy indrindrindrindra amin'ny vehivavy satria fatatsika fa na rehefa na amin'ny fotoana tsisy ny fangahoana tany sy ny fanalana ny olona amin'ny tany ara dia efa marefo dia marefo ny zoan'ny vehivavy ao anatin'izay ny avatravatra manokana dia ny hoe tokony ho ajaina arabaky teny ny lalàna mahakasika an'le hoe tany tsy vita titre nefa misy tompony satria le propriété privée non titré moa zany ny filaza azy amin'ny fiteny teknika satria indrindrindrindra ny vehivavy dia io zany no sata misy azy eo amin'ny resaka fananantany efa nanajary an'le tany elabe izy efa mipetraka teo elabe izy fa izy tsy manana tsy manana karatany tsy manana ninina dia ny lalàna nefa dia milaza fa tokony ajaina ny zoany amin'ny fananantany amin'izay dia tokony mba ho ajaina io tompoko azafady indrindra fa amin'izao fotoana izao indrindrindrindra misy an'reto tetikasa fitrandrahana sy indisy teo agriculture commerciale angizabe tony dia esorina ambongadiny amin'le tany daholo le olona rehetrarehetra dia ny tena hitako ary manararoatra zafady ny ahafahako miteny eto fa zahay dia mangataka ny fanafoanana ny article 37 ao amin'ny lalàna mahakasika ny partenariat public privé izay milaza fa raha misy
raha misy orinasa na mpampiasa vola nanaosony contrat d'investissement tamin'ny fanjakana, raha misy tany ilan'io orinasa io na investisseur io ka mandaly tompony dia ampiasa ny déclaration d'utilité publique ny fitondram-panjakana mba azahoany orinasa na investisseur io maka an'le tan'le olona. Aminay dia tena famelezana mivatana ary akaiky dia akaika le mpamokatra kely madinika eto Madagasikara, zany lalàna zany indrindrindrindra fa ny vehivavy. Misaotra tompoko. Eny tompoko dia izay teny farany sady mafonja ny misy hotsakotsakoana izay ihany koa no entina maranana izao fandarana manokana izao sy irariana soa ihany koa ny andriambavilanitra malagasy rehetra amin'ity andro ity. Mametraka ny veloma finaritra tompoko. Veloma tompoko. Mitovy zo ny lehilahy sy ny vehivavy ary napetraky ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ireo lalàna ny fanajana ny zo ny vehivavy. Ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy, Transparency International Initiative Madagascar dia manolotra ho anao ady hevitra mikasika ny vehivavy sy ny fananantany.